Hatramin'ireo mpianatra anala fanadinana baccalauréat araka izany dia mahazo tombony ihany koa amin'ny alalan'ny fampiofanana izay atolotry ny PRECAS. Lafim-baovao afantanteraka kosa indray mitaraina amin'ny fomba fiasa misy amin'ny fandoavam-bola ao amin'ny centre d'immatriculation ireo mpanjifa. Anisan'izany ary Ramatoa Marta izay nikarakara taratasy teny Amboda izay sendra ny mpanao gazetinay teny an-toerana. Fandoavana vola ao amin'ny kesy dia manahirana be izy indray mitaky procuration fa tsy misy fandraisan'olona taloha tsy isy olana nefa ny ohatran'izao ihany ny birao tao isenik ohatran'izao ihany dia miditra eo amin'izao zao manana tomobile automutation zay guichet misy ana ohatrany hoe ny guichet numéro 4 raha mpandray mutation dia eo amin'ny mandeha mandapitra ny dossier ako rehetrarehetra dia raisin'eo dia alefany arikatra amin'ny contribution dia any amin'ny contribution indray mandeha fa mako amin'ny kesy dia vitany eo amin'ny kesy dia alefa verina makaty amin'ny nanodirako an'le dossier za dia atsony amin'izay amena an'le rendez-vous angalana ny carte grise koa manaraka afaka efatrandro nefa n'izao lasa manahirana be hoe maka numéro aloha zay vao mandeha maka mandovo vola dia sina procuration dia tsy ekena koa le procuration soratanana nefa raha tena izy ny procuration soratanana tena zava-dehibe ka ny mangavy an'le ao amin'ny trésor zay mba io fiasana ka